Totoso androany kosa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny angovo teo aloha fienena Richard sy ny ministra vaovao Général Ravelo Arlanty izay sady ministry ny toe-karena sy ny drafitra. Mila vahaolana maika ny délestage, ny jerama kosa dia mila vahaolana maharitra. Ireo ny nambaran'ny Général Ravelo Arlanty, ministry ny toe-karena sy ny drafitra sady ministry ny angovo vaovao taorian'ny lanonana famindram-pahefana teo aminy sy ministra teo aloha Andriamatoa fienena Richard. Ny problème na délestage dia mila vahaolana maika. Fa ny problème na jirama dia mila vahaolana maharitra. Noho zany dia tsy maintsy mijery zavatra azoko atao maika dia maika aho nefa ao anatin'ny politika maharitra. Andriamatoa fienena Richard ministry ny angovo teo aloha kosa dia tsy niambahamba ny rary fahombiazana ho amin'ny ministra mpisolo toerana. Mino aho fa tsy ho vaovao aminy zany tsy ho sarotra aminy zany araka ny voalazantsika teo fa maha-ministry ny toe-karena azy dia matoky aho fa manana an'izay eritreritra sy fahaizana manokana zay izy hitondrany an'ity ministerany angovo ity satria inona tokoa moa ny toe-karena androso raha tsy mandroso ny angovo eto Madagasikara. Fantatsika ihany koa fa miaramila izy zandary marimarina kokoa ka afaka miatrika ny tokony hatrehany rehetra ka hitondrantsika an'izay angovo zay amin'ny setraka ambonimbony kokoa. Tao anaty filalahina tanteraka ny zoran'ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ireo ministra roa tonta natrehan'ireo olo manan-kaja maro samihafa isan'ny tsikaritra teny toerana Andriamatoa Ravelo lehibe ny antoky MMM izay misy an'Andriamatoa fienena Richard.